mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsy ariary avindray satria izao fotoana andraisantsika ny lesona ho an'ny lehibe izao amin'ity alatsinainy ity fifaliana ao hatrany ny zaran-ten'Andriamanitra ho antsika ary mirary ny soa ho an'ny isan-tokantrano tsirairay avy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ny dia hivavakantsika. Ry Tompo Andriamanitra io, ianao ilay mahafana zavatra rehetra no hitodianay ankehitriny ary misaotra anao izay satria avy aminao ny fofinaina mahavelona izay mbola iananay ankehitriny. Misaotra anao ihany koa izay mitarika anay mandrakariva amin'ny fianarana ny teninao. Mangataka aminao izay mba ho votosanao ary entaninao hatrany amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny amin'ny fandraisana ny hery rehetra avy aminao. Ka aoka ianao irery ihany no loharan'ny herinay, loharan'ny ainay ary ihany koa ny fanahinao masina ny ankahery anay amin'ny fomba manokana sy hitarika anay mandrakariva. Anaran'i Jesosy, amen. Teny lesonantsika androany dia manao hoe rariny ho an'ny voageja. Ndika manokana ny salamy 5, salamy 12, salamy 7 isika. Maneho fiahiana sy fitalahoana manokana momba ny rariny amin'ireo vondron'olona marefo isan-karazana Andriamanitra. Anisan'izany mahantra, anisan'izany ny ampahoriana, ny kamboty, ny mpitondra tena, ny maty vady ary ny vahiny. Ny salamy toy ny lalàna sy ny mpaminany dia mazava tsara ny momba an'izany. Mampiasa ny teny hoe mahantra sy malahelo ny salamy maro ary tsy misolo toena na tsy misolo vava ny ampahoriana amin'ny tena teny ara-pitenenana izay ataony na ara-pivavahana ihany. Izany dia natao mba nasongadinana ny fikarakaran'Andriamanitra ny olombelona rehetra. Ny teny hoe mahantra dia tsy voafetra amin'ny fahantrana ara-materiala ihany fa midika ihany koa ny fahalemena sy ny tsy fahampiana. Manohina ny fangoram-pon'Andriamanitra ilay teny ary mampita ny hevitra ho irery ilay mijaly. Iray tsy manana fanampiana izany afa-tsy amin'Andriamanitra irery ihany. Ny saran'ny mahantra dia mahakasika ny fahatsoram-po, ny fahamarinan'ny toetra ary ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fiaikana, ny fiankinana ho tanteraka amin'Andriamanitra sy ny fandavana izay mety ho soritra ny fizahantena izany sy ny fiankinan-doha. Mandritra n'izany fotoana izany ny fikarakarana ny mahantra izay voalaza amin'ny salamy 140 dia mampiseho ihany koa ny tsy fivadihan'ny olona amin'Andriamanitra. Ny ratsy natao tamin'ireo malemy dia fahotana lehibe indrindra teo amin'ny kolontsaina ara-baiboly. Ny salamy dia manerana ny olona mahatoky mba hanandrapeo hanohitra ny fampahoriana rehetra. Ny salamy koa dia manasongadina ny mahazava-poana, ny fametrahana ny fitokisan'ny olona amin'ny fitaovana mety ho loha amin'ny loharan'ny fahendrena sy ny filaminana faratampony. Ny vahoakan'Andriamanitra dia tsy maintsy manohitra ny fakapanahy, hametraka finoana faratampony ho amin'ny famonjena an'ireo mpitarika sy andrim-panjakana olombelona indrindra rehefa tsy mitovy amin'ny lalàn'Andriamanitra izy ireo. Raha fitinina ny lesonantsika androany dia fantaro fa noho ny fahasoavana ny tompontsika dia mampitovy ny tenany tamin'ny mahantra, tamin'ny nahatongavany ho mahantra mba hahatonga ny maro hanan-karena amin'ny fahantrany. Anisan'ny haren'i Kristy ny fanafahana amin'ny fampahoriana rehetra teraky ny fahotana ary mampanentana antsika ny fiainana mandrakizay amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Jesosy Kristy dia manatanteraka ny fampanantenan'ny salamo amin'ny mampitsara masina azy
izay hitsara ny fampijaliana rehetra izay ataon'ireo izay tsy manana, ary koa ny tsy firarahana ny adidy amin'izy ireo. Amen. Avakisika rirana tsara ny isan-danitra, mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa eo mampianatra anay ny tsinjo mandrakariva ny mahantra, ary manome toky anay fa miay anay fomba manokana ianao, ary manome izay ilaina, tsy ny ilaina raha materialy ihany, fa ny mpanjinanao fa indrindra ny ilainay mba tsy hahavery anay ny amin'izao fiainana izao. Mangataka aminao izay mba nomezanao heriny tsirairay avy, ary koa ny teninao aneo jiro manazava ny dianay sy ahatonga anay ho amin'ny fahamarinana hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.